dia zava-dehibe amiko ny ampita aminao izara aminao fampianarana lehibe mihitsy any marina fa lehibe daholo ny zavatra ambaran'i Jesosy momba ny tenany fa ty anankiray ty a tena anova zavatra be dehibe amin'ny fiainanao mihitsy rehefa tena tsapanao ny lanjana mampalahelo ahy rehefa mijery sary mihetsika dia iny mpandevenana levetantsika fa anao zareo nivelany dia io salamo fa 3 Jehova mpiandry ahy tsy hananjava-mahory ahy mampandry amin'ny maitso izy dia matetika moa amin'iny toerana anankiray fandevenany zareo vahiny matetika dia toerana anankiray be ay maitso be azo manodidina dia mieritreritra hoe hatrany ambolohany mihitsy no tokony hitenenan'ny olona anankiray hoe Jehova no mpiandry ahy androany dia irisaka aminao ny amin'ny hoe mila mpiandry isika tsy afaka mandeha rehetra isika amin'ny fiainantsika tsarovy fa Jesosy ny teny hoe mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamona raindringana indraindray misy olona lay mpanahy mihitsy teny hoe tsy misy ny devoly fa miteny aminao misy ny devoly tsy mila mahita azy miseho akory fa jereo ny zava-misy iainantsika fa misy ny devoly ary miasa misehatra maro eo amin'ny fiainan zanak'olombelona izy androany dia ampita aminao ny amin'ilay hoe Jesosy milaza ny tenany hoe Izaho mpiandry tsara matoa Jesosy milaza an'izay dia azadiny fa nisy an'ilay teny nambarany teo aloha ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono any indringana ny devoly dia nanapotika anao ny tanjona ny andrava ny fiainanao ny ankohonanao ny firenenao ny amafy ny aiziny amin'ny endriny rehetra zany ny tanjona fa aza matahotra ekeo le fanambaran'i Jesosy ny tenany ho anao manokana mila mpiandry ianao aza mandeha rery aza mandeha amin'ny fisainana fotsiny mila mpiandry ianao ary Jesosy manolotra ny tenany ao anatin'ny fanambarany hoe Izaho mpiandry tsara mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry manaona tokoa re zany abe ny fitiavany zany manolotra ny ainy izy satria fantany fa very ianao fantany fa niatra taminao ny heriny niota dia niditra ny fahafatesany tamin'ny endriny maro teo amin'ny fiainanao dia matsapan'izany ianao rehefa ao anaty alahelo ao anaty tebiteby ao anaty fanahiny ao anatin'ny aretina ao anatin'ny olana samy hafa dia Jesosy te hiditra antsehatra maizy azy eo amin'ny fiainanao Zaho izy mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny ianao zany lay ondriny Jesosy raha manaiky azy hanymy azy ny toerana mampiandry azy eo amin'ny fiainanao ny ondry dia miankina tanteraka amin'ny mpiandry azy ny fiainany mpiandry no mitarika azy amin'ny toerana misy ay maitso mitarika azy amin'ny toerana misy rano madio hosotroana mpiandry no mandray ny fepetra mba tsy ho tafian'ny ambodia tsy ho viravirai'ny liona sy zay biby hafa ihany koa tsy ho alain'ny mpangalatra tsy ho lasa mpandroba ny ondry ny mpiandry dia miantoka mihitsy izy ny fiainan'ilay ondry manontolo ary zay ny fiainana kristiana mampatsiaro hira anankiray zay fanaondry zareo vahiny entre tes mains j'abandonne zany hoe tena mametraka eo aminao mihitsy ny fiainako manontolo a Jesosy tsy andeha irery tsy andeha fanapahan-kevitro manokana fa manaiky anao ho mpiandry ahy ary satria izy fitiavana tsy manery izy ny devoly manery sy mamitaka zay natonga ny Jesosy ny teny tamin'ny reo mpianany hoe ataoko mpanarato-olona ianareo izy tsy ny tena ataoko mpanjon'olona ianareo satria anatin'izay dia misy jono misy fintana misy fitaka fa ny mpitory filazantsara kosa dia mpanarato
mamelatra ny arato ny filazantsara ary dia tsy terena ny olona miditrao fa antsitra fo zay nyresany an'le vavahady mba hidirana ary efa tafiditra ao mivala dia izy hoe zany mpiandry ianao ao anaty vanim-potoana mampitepitepy sy mampanatsika amin'izao fotoana izao misy fanontaniana be dia be ary milaza aminao sady efa ho betsaka ny zavatra miova mihitsy ao ambadika izao teo zavatra lalovany izao tontolo zao kanefa za milaza aminao aza matavatra Jesosy no mpiandry tsara no porofony zany tamin'izy nanolotra ny ainy hamonjy anao ny anjaranao manaiky le fanomezana atolony ary tsy mifanomezana ihany fa izy mihitsy ny mpiandry tsara dia tena miatanteraka ary zao ny zavatra mahavariana rehefa niteny Andriamanitra hoe nahita lehilahy araka ny foko ao izy rehefa niresaka momba ny Davida mpanjaka dia Davida fantatsika eny amin'ny Salamo 7:20 niteny hoe Jehova ny mpiandry ahy ny olona araka ny fon'Andriamanitra zany dia ny olona mino miaina ny amin'ny hoe manana mpiandry tsara izy ianao koa ve te olona araka ny fon'Andriamanitra ekeo Jesosy Kristy amin'ny mampiandry azy izy no mitarika anao izy no mitondra anao dia afaka hiteny tahaka ny Davida ianao hoe mampandry amin'ny maitso izy mitondra morony ny fialan-tsasatra izy mamelombelona ny fanahiko izy mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy dia ny faranany mihitsy aza hoe eny tokoa fahasoavana sy famondram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako tsy le fahasoavana intsony ny tedavina tsy le famondram-po intsony ny tediavina fa rehefa manaiky an'le mpiandry tsara dia lasa manaraka ireny isan'andro mety gaga angamby ianao tsy te hitanao loatra amin'ny teny hoe mangatany am'izao tediaviny am'izao fa raha ny tena izy ekeo fotsiny le loharano ny zavatra rehetra miteza ho andrasany miteza ho fanana miteza ho ampianariny dia ny fahasoavana sy ny famondram-po anaraka anao amin'ny andronao rehetra amin'tika teny en français courant de hoe me suivront pas à pas saky ny mamindra zany dia manaraka ny famondram-po manaraka ny fahasoavan'Andriamanitra lasa tsy karohina be aminao ny fitahiana tsy zay ny tena tediavinao tsy lasa karohanao be ny atao hoe fahombiazana tsy zay ny tena tediavinao ary zay le ambarany hoe raha ety an-tany any nanentanantsika ny Kristy dia mahantra indrindra ny olona rehetra fa le loharano mihitsy le loharano izy mihitsy ny katsahinao ary efa izy mihitsy ny katsahinao dia miatra amin'ny fiainanao fa manana mpiandry tsara ianao mpiandry mikarakara anao mpiandry miany fiainanao mitsinjo anao isan'andro dia atserovako ny lira hoe Jesosy ny mpiandry ny fiangonanay ny feon'izy rery no hitokianay Jesosy le mpiandry tsara ary te hiandry ianao izy eto amin'izao tontolo izao maranako azy dia ny olona manam-bola ny olona manana fahefana no manana mpiandry manana garde du corps manana gardien eo amin'ny trano tsara zany sa tsy miteny hoe ratsy akory zany fa za manambara aminao misy anankiray miteny hoe afaka manana mpiandry tsara ianao zaho lay mpiandry tsara rehefa ekenao izy ho mpiandry tsara apetraka ho feno sy taterika amin'ny fiainanao zay mahampiandry tsara azy zay hanana fiadanam-po ianao hanana fitsaharana ianao hanana fifaliana ianao ary dia omeny ianao hanampy ny zavatra rehetra satria ny mpiandry tsara dia mamonjy ny ondriny ary avy eo izy dia toizany ny asany miany ondriny izy mikarakara ny ondriny izy mamana ny ondriny izy mamelona ny ondriny izy ary mitahanao hatramin'ny zava-tsy nieritreretinao azy ary iny ko votanteraka aminao atoato raha tena mino ianao iteny hoe mitondra eo amorony ony fialan-tsasatra izy zao anao misy tepotebo zao anao misy fanahina zao anao misy olana andramboka Izaho fa tsara Jehova ho tahina ianao ary ho tahina ny teny izay nampitaina amin'ny